Elia. Manome voninahitra manokana ny Tata Maria Ava ary manome voninahitra ihany koa any Aosoa. Tonga indray tsika eo amin'ny fampianarana vaovao. Ny androantsika dia mitondra ny laharana voalohany ny amin'izao andiha ary ny ankoatran'izay zany dia tsy izy dikan'izay, izay no porofontsika eto indray. Dia matoa koa fa samy faly-dontsika ato an-tokantrano ato hiaraka sy hiaina hijery ny fampianarana ny mamarina ny anarany hoe Dada Iava, Iaiava. Voalohany indrindra aloha zany Andriamanitra Abrahama zany. Zany Andriamanitra Abrahama zany dia Hebreo. Ary izy no niteraka any Ismaël sy Isaka. Ary avy eo nefany Andriamanitra io na Elohe eo amin'ny Israelianina, izay ny dikany Andriamanitra zany Elohe amin'ny Israelianina, dia nanao fanambarana fa any amin'ny taranaka makany amin'ny Isaka no ahafantarana anazy, any izy no mandeha. Ka mbola tsy hiditra eo aloha tsika, fa aleontsika aloha hijery an'ilay hoe iza ilay anarany. Dia izay tsika vao hijery hoe iza daholo no mahalala anazy taorianan'izay izy nafantatra azy izay. Dia hitantsika fa ny farana tany amin'ny Moshe io fahalalana anazy io. Moshe na hoe Moizy ozy ny sasany, na hoe Moses ozy ny sasany, na hoe Mosa ozy ny Silamo, dia hiaraka ho jerevantsika daholo ary ny teny nambaran'io Abrahama io sy Moshe mikasika amin'ny anarany. Meloha izany aloha zany dia hijery datitsika hoe tany amin'ny taona firy no nisy zany Abrahama zany aloha, ary tany amin'ny taona firy no nisy zany Moshe zany aloha, satria nanonona anarana tokory zareo mianaka ireo. Satria azo lazaina hoe zafikely lavitra be mihitsy zany Moshe zany, zany hoe mety taranaka any amin'ny fahadimy any ho any angambany io Moshe io. Raha ataontsika hoe maka taona hoe eo amin'ny 100 taona eo zany sala taona tamin'izany dia maty, dia any amin'ny taranaka fahadimy misy an'izany ary Moshe zany taorian'ny Abrahama. Ka ho jerevantsika aloha zany ndaontsika naraka kely tantara hoe tamin'ny taona firy nisian'izany i Abrahama sy Moshe zany, satria izy no niaraka tamin'io Andriamanitra io voalohany ary nanonona ny anaran'io Andriamanitra io mihitsy zareo. Dia aloha jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy nisy azy, ary ao anatin'ny boky inona no misy amin'izareo. Dia ho jerevantsika hoe ny boky misy azy aloha mazava azy fa boky ny Israelianina zay. Ary io dia efa tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any, raha ny exactitude dia eo amin'ny hoe eo moins 1800 eo angambany izy io. Fandongo no jerevantsika kely araka ny manampahaizana moa fa samy mahafantatra ny tantara araka ny sary misy hoe tamin'ny taona firy ny existe zany ataontsika Abrahama zany. Hoe jerevantsika kely somary jery tsika aloha hoe azo kely tsy maintsy mbola jerentsika ataontsika miadana mihitsy. Dia manaraka tsika ataoko miadana be mihitsy ny fandehan'ny tantara. Dia rehefa misokatra le soratra ka mialohan'izay aloha zany dia efa tantara amintsika hoe i Abrahama io no niona tamin'io Andriamanitra io voalohany. Dia efa meko moa ny daty araka ny teneniko nareo hoe tany amin'ny taona moins 1800 tany nisy anazy io. Zay ho jerevako kely vetivetika io.
valova rahantsika maso kely zay sary zay aloha hoe tany hoany nisy an'izay tany mitona moins 2000 ary Mose kosany dia tany hoany mitona moins 1500 manodidina tany zany hoe fa ela moa ny tantara fa hoe mavoakantsika eto ihany hoe tany mitona firy no tena nisy anazy io ary io Abrahama io no nanonona n'io Andriamanitra io voalohany ka izy moa zany amin'ny mahebreo anazy amin'ny majiosy anazy amin'ny maisraeliana anazy satria izy no niteraka an'reto israeliana reto dia ao amin'ireo israeliana reo zany betantsika ny boky zay zany izy andaraka kely an'le tantarantsika dia tsy maintsy alefantsika araka ny tokony izy dia hitanareo tsara hoe tena voaporofo mihitsiny fa zany Abrahama zany dia tany aloha be tany dia Mose koa tany aloha be tany ary izy mianakareo niara-ny antson'io Andriamanitra io dia hojerevantsika izy le nantsony dia hitanareo tsara fa le nantsony izy mianaka irio dia le hoe Yahva ary tao amin'ny andro Mose moa dia tena lasa hoe Yahva zay zany hoe tena mipetraka tsara mihitsy zany le anarana hoe io Yahva io no raha ny Andriamanitra Abrahama io le tsy tia fahotana ary tsy tia mpanao ratsy izay le voalazany amin'ny Isia 7:5 Isia 7:5 hoe indro ny tanany avatsy fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mare. Isia moa zany dia manana n'Andriamanitra ny Andriamanitra Abrahama ihany ny Andriamanitra Isia satria mpaminany Israelianina daholo reo zany hoe tia resantsika zany dia zareo Israelianina satria Abrahama dia razamben'ny Israelianina ary reo Israelianina reo no tena niaraka taminy jerevantsika daholo izy zay no mahatonga ny hoe ao amin'ny bokin'ny Israelianina no hitanao tantaran'io Abrahama io fa tsy any amin'ny boky hafa mihitsy fa ao amin'ny bokin'ny Israelianina samy maniry tia hita daholo sy tia hainy daholo tsika rehetra zao dia aloha jerevantsika hoe iza ny tena anaran'io Andriamanitra Abrahama io dia ho porofontsika mihitsy le izy hoe tena io Yahva io mihitsy ny ve izay no porofontsika aloha zany amin'ny androany dia tsy misy mahafantatra an'io Andriamanitra io fa tsy Abrahama dia Mose. I Mose moa zany nantsona hoe Moïse ho na hoe Moses ozy ny sasany na hoe Mosa ozy ny silamo dia izy ihany koa nanonona n'izay anarana zay hoe Yahva zay voaloha jerevantsika daholo zany zay ka nidirantsika ho Mose dia tsy maintsy hijery ny taranaki Abrahama antsika hoe nakaiza ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakaiza dia hitanao fa niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakao amin'ny Isaka araka ny teneniny ary ny mahafantatra n'izany tantara ny teneniny zany dia mbola zareo Israelianina ihany satria i Mose daholo no nanoratra n'io tantara rehetrarehetra nataon'i Abrahama io Mose zafikelina zany dia izy nanoratra anazy zany dia tonga teo amin'izay ina moa tonga teo amin'izay fahafantarana ny anarana zay hoe Yahva dia manome ny fanamporofona amin'izay moa zany tsika eto fa dia hojerevantsika kely eo amin'ny raha manana larosy ianao zany hoe larosy zany karazana encyclopédie anankiray izay misy mitenin'ireo mpikaroka eny na tsy mikaroka raha moa dia efa mahafantatra hoe zany Abrahama zany dia efa tany amin'ny taona ela be zany tena izy ka io Abrahama io zany voalaza ato zany misy ohatra hoe Abrahama zao ty ambony era ty ato misy ohatra hoe encyclopédie Abrahama zany misy ohatra io zany hoe momba ny Abrahama zany resantsika ity donc cet article fait partie du dossier consacré au judaïsme zany hoe zareo jiosy zany tena manana an'ity tantara ty satria Andriamanitra jiosy ndresana dia Abrahama jiosy razamben'ireo jiosy reo izy io dia jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy zany nisy zany Abrahama zany tena jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy taloha izy io dia ny voalaza ato zany hoe patriarche des Hébreux dans l'année moins avant l'an 0 zany izy tia 19e siècle avant l'an 0 cela veut dire zany hoe tany amin'ny manodidina ny moins 1900 moins 1800 tany hoany zany ny année nisy an'izany Abrahama zany zay razamben'ny jiosy na ny Israelianina
tany amin'ny taona moins 1900 tanoany. Misy moa manome précision mihitsy ny sasany am'ireo ohatra ny hitantsika amin'izany ohatra ny sasany zao ato amin'ity zareo mpanoratra ity hoe tany amin'ny taona moins 1812 tanoany. Ary ohatra ny hoe jerevantsika ty sary ray ty dans le calendrier hébraïque, la tradition juive s'appuie sur le Midrash Seder Olam Rabbah qui fixe la naissance du patriarche en l'année 1948 après la création, soit 1802 avant l'ère chrétienne. Zany hoe talohan'ny l'an 0 zany de tany amin'ny taona moins 1812 talohan'ny l'an 0. Zany sary anankiray hitantsika ohatra mba lamina kely le sary keto Valérie fa hotana be mihitsy le sary ato tena olana be mihitsy izy. Zay sary jerevako reto moa zany resaka zany fa tsy ny sary eny amin'ny tokantranonareo any. Mba mijery sary koa za eto. De eo zany ny filazana zany tao anatin'le encyclopédie Larousse teo de samy laza fa tany amin'ny taona moins 1900 tanoany daholo zany no nisinzany Abrahama zany tany zany. Zany hoe tsy misy talohany. De inona zany ny fiantsoana io Andriamanitra io Abrahama io ny Andriamanitra ny anarany ao amin'ny bokin'ny Jios satria ny Jios no manana an'io boky io. Zay le hoe Sefer Torah des Juifs. Ka ny Sefer Torah zany de ny boky nosoratan'ny dadabe Moshe ary ao anatin'izay boky zay no misy ny tantaran'ny Abrahama satria izy no tany amin'ny taona moins 2000 tanoany zany moins 2000 moins 1900 eo zany. De aleo zany ny tantarana zany no jerevantsika any amin'ny boky Sefer Torah ny Jios satria izy ny tranainy indrindra ary tsy misy manana boky afa-tsy zareo Jios zany boky tranainy. Zay le hoe Sefer Torah. Ny boky rehetra zao taty oriana daholo raha raitsika zao ny boky ny Silamo de tatika hatramin'ny taona plus 600 taty vao nisy ny boky ny Silamo. Zany hoe taty oriana elabe zany mbola taty oriana nateran'ilay mpaminany farany israelianina satria ny mpaminany farany israelianina dia ny prophète Yahoshua no anarany. Le dernier prophète des Israéliens s'appelle Yahoshua. Any hoe ny mpaminany farany israelianina de Yahoshua. Ary io le hoe tany amin'ny l'an 0 moa nametrahan'ny olona anazy. Io lay novain'ny olona hoe Jesosy Kristy na hoe Jésus Christ. Zay c'est un faux Dieu. Ce n'est pas un Dieu grec, ce n'est pas un Dieu des Israéliens. Tsy andriamanitra ny Israeliana io fa andriamanitra ny Grika ny foroporon'ny olona fa tsy andriamanitra ny Israely zany io. Zay le izy ka taorinan'ny l'an 0 zany vo ny Islamo no nanoratra ny bokiny ka no zany taraiky be le izy. Tsy maintsy ny zavatra original tany aloha no jerevantsika ny marina zay tany amin'ny taona moins 2000 hitantsika tao anatin'ny rehetra zay nahokaronao io de amita foana hoe mandritra tany amin'ny taona moins 2000 moins 1900 teo foana na moins 1800 farafa zay manome daty aloha fa ny tenenina zany de hoe izy no tena tranainy indrindra. Aza atao tsara mikariko an'izany ndraiky ariko azy ianao fa eto moa zany de efa misy manome hoe tany amin'ny taona moins 1812 tanoany repli tena hoe mba lieny tena nikariko zany ka azo atao nikaroka an'io fa tsika tsy de kariko ny dietrety fa hoe io ny tranainy indrindra ny malalan'Andriamanitra zany. Atsisy afaka maly an'izany tsika ary ny manana ny boky tranainy indrindra mitantaran'izany de mbola dadabe Moshe koa na i Moïse na Mosa. I Abrahama moa zany io ny azo lazainy hoe dadabe mifandimby de nisy andry Moshe taty oriana. Moshe moa na hoe Moïse na hoe Moses ozy ny anglisy, misy koa ny hoe Mosa ozy ny Silamo. Dia izy indray de tany amin'ny taona moins 1500 tanoany Moshe zany. Rika tsika jeren'izay date de naissance Moshe zay atsika approximative indray izy aloha de jerevantsika eto indray aloha. Izy moa ny atao anatin'ny baiboly ato ny anarany de tsy maintsy ataontsika zay fa le anarany hoe Moshe anarana Jiosy zay.
eto ndray tsika zao mahita hoe voanoka mihitsy tsy de zao mihitsy ny teny eto hoe par conséquent Moïse qui selon la Torah io le voanesantsika teo Torah io a vécu 120 ans serait né en 1560 avant l'ère commune et serait mort en 1445 zany hoe ny fikaroan'ny pikaroko an'leny le pikaroka an'le ina moa zany le pikaroka an'le datidata iny de nametraka hoe Moïse de tany amin'ny taona moins 1500 tany hoany no nampisy a Moïse zany hitatsika io izy io zany hoe mbola tsisy talohany koa izy zany tsika rehetrarehetra reto hoe na ny bokin'ny silamo koa na mbola tateorinana be mbola voavokako reala izy zany reo raha tsika mamaky dao de hitatsika mihitsy ny hoe marina ny teneniko tanareo fa tsy mamorona aminareo mihitsy ny i databe Moïse ndray zany de araka ny voateo tany amin'ny taona moins 1500 tany alohan'ny l'an 0 zany dikan'izay ny tena nisy iny atsika jery toerakafa ndray aloha mbola tsy hidirantsika ty aloha fa jery toerakafa atsika aloha satria ato tsy ny tantara ty anakaiky aty fa hijery anakaiky atsy ty le nivovakitsika teo aloha jery hafa tsika mbola tsy mahitatsika aloha fa nareo izy kariko kely ihany le hoe manome porofanareo zany hoe tany amin'izany daty manodidina zany mihitsy ny daty naterahan'ny Mose zany ty zao misy anakaiky koa satria araka ny fikaroana natao aloha afaka mikaroka daoly nareo na nareo koa raha mba afaka mikaroka koa de ny tindray zao ato na ny dididina tany amin'ny araka ny fijerevana moa zany tsy hitako ny mety hita eo izy ty portrait de Moïse non Moïse ben Amram de la tribu de Lévi zany hoe taranaka ny Lévi izy zany naissance tany amin'ny taona moins 1280 tany hoany zany hoe fanakaikaiky tany moins 1250 moa zany zany hoe Mose zany sy Abrahama de samy tany aloha be tany daholo tany moins 1900 ny dadabe eny de ny zanany ndray taty amin'ny taona moins 1500 normal zany satria taorina zany de nisy le hoe fitondrana zanak'Israely ho andiry tany Egypta mandiry teo amin'ny 700 taona teo ka raha ny 1900 anatsorana ny na 1700 teo zany na 1800 anatsorana ny 500 de manome ny 1200 eo zany raha tany 1800 na 1700 manodidina any anatsorana 500 elanelana de 700 na 500 taona manodidina akoatra ny erreur-ny fotoana ohatra ny date de naissance tena réel de ty misy erreur kely misy marge de erreur kely fa le tranainy ny tena resantsika hoe lay tena hoe efa tranainy be de mazava fa reo ny ela indrindra ka tsisy manana daty marina anarana marina afa-tsy reo efa tranainy reo ary eo anatin'ny Torah jiosy mihitsy no misy an'izay zavatra zay ary ny bokin'ny jiosy no atao hoe Sefer Torah reo ny boky tranainy indrindra zany hoe tsy misy manana boky tranainy indrindra mikasika an'io tantaran'ny Abrahama io afa-tsy ny bokyny soratan'ny Abrahama sy ny bokyny soratan'ny Mose zava ny anjareo moa zany lovantsofina de fa Mose ny tena nanoratra ny rehetra am'izay de hitantsika am'izay fa reo ny tranainy indrindra raha ijeandrayntsika ny bokyny silamo zany na musulmane de hitantsika fa taty amin'ny taona plus 600 vao nisy zay boky zay zany hoe efa taty oriny ny voan'ny bokyny silamo any jerevantsika eto zany de trany dia avoakatsika ry zany ny filazana indray aty tsisy afaka hiteny tsy marina kosa ny teny satria ny boky ary de milazany zany ny sary rehetra koa ny teny an'izay il est composé des révélations faites par Dieu au prophète Mahomet par l'intermédiaire de l'archange Gabriel entre plus 612
et 632. Il est l'acte constitutif de l'islam et sa référence absolue. Voilà. Zany hoe eto zany tsika dia mahita mihitsy ny hoe ny bokyny silamo kosa zany a zay noentin'ny prophète Mahomet ozy ny ao amin'ny fivavahana silamo dia manodidina tany amin'ny entre 612 et 632 tany ho any. Zany ny taona nanamboarana azy zany zay. Satria za teny hoe année de création du Coran zany nataoko titreria, dia afaka manoratra an'izay daholo nareo a, dia io ny dady avoaka an'izany zay. Dia tenay misy mbola fanazavana anankiray, quand est sorti le Coran, les plus anciennes versions complètes du Coran dateraient du 9e siècle, 9e siècle. Des fragments très rares pourraient remonter à la fin du 7e siècle ou du début du 8e siècle. Zay zany hoe tokoa zany dia misy milaza indray hoe somary tatika hatramin'ny taona moins 600 taty ho any daholo zany izy, zay ny tena tiantenina zany zay. Ary izy nanoratra ny Coran voalaza ato mihitsiny mazava teo fa anatin'ny bokinareo any daholo zany. Dia ny voalohany dia tary moa zany dia ilay mpitarika anazy efa akitsika tanareo tany dia tony anisany nanoratra tony Abu Bakr tany amin'ny taona 1632-1634. Reto zany efa ilay mpanoratra taty aoriana fa ny créateur an'ilay izy dia efa hitantsika taloha tarikatra hoe ny prophète Mahomet no nanoratra an'izany Coran zany, ny bokin'ny Coran zany tamin'ny alalany fanambarana zany mazava ho azy Gabriel Archange, anjely Gabriel zany raha mijery. Dia tany amin'ny taona 1612 sy misy mazava ho azy zany fa raha izay sary nresantsika teo zay dia ny manana ny tranainy indrindra ny amin'ny resaka Andriamanitra Abrahama ity, satria moa ny Silamo koa miteny hoe Andriamanitra Abrahama. Ny azy moa teny hoe Ibrahim ny anaran'ny zareo ndray, fa Elia miteny hoe Abrahama satria ilay izy tany amin'ny bokin'ny Jiosy no nahitana anazy voalohany dia ny Jiosy nanona hoe Abrahama, dia zany hoe ilay Andriamanitra Abrahama zany dia tena i Abrahama mihitsiny, zay no anaran'izay. Ary satria moa samy miaraka milaza fa samy miteraka ny Ismaël sy Moïse ireo na i Mose Isaka samy miaraka niteraka ireo dia mitovy ihany zany ilay izy ny dikan'izay sary io, satria i Abrahama dia niteraka ny Isaka sy Ismaël tokoa. Dia izay mitokontsika hoe miveritsika ny amin'ilay anarana original dia ilay nitenen'ny Mose ary tenen'ny Abrahama dia ny Andriamanitra Abrahama sy Mose zany iza eto jerefantsika amin'izay re ny Sefer Torah. Ino atao hoe Sefer Torah? Ny bokin'ny Sefer Torah dia ny boky tranaindrindra ny soratan'i Mose, zay ny atao hoe Sefer Torah, boky soratan'i Mose io. Ary boky soratan'i Mose io ao anatin'io ny tantaran'ny Abrahama, ary atin'io ny tantaran'i Mose ny arahany tamin'ny Andriamanitra sy ny niarahany tamin'ny reto Israelianina reto. Ka raha vao mino Mose ianao zany dia mino ny Abrahama dia tsy maintsy jerevantsika ny tantara original araka amin'ny bokin'ny Jiosy, ny Sefer Torah, satria io ny écriture tany amin'ny taona moins 1200 moins 1300 tany ho any, ohatra izay koa ny Abrahama tany amin'ny taona moins 1800 1700 manodididid tany daholo arakaraka ny daty moa, tsy dia tsika tsy miadihevitra hoe firy ny exactitude ny daty, fa ny jerevantsika hoe iza ny trandray indrindra. Fa aka mahatranaina izay dia mety efa tsy haintsony tena original hoe tamin'ny taona firy mariny ity, fa ny jerevantsika dia hoe iza ny tena le livre le plus ancien, any iza ny tena hatrany indrindra, fa any no hitantsika ny fahamarinana. Dia mazava zany fa arak'izay nomeko antsika teo dia misy référé amintsika zany amin'ny bokin'ny Jiosy, ny Sefer Torah ny Jiosy. Alaitsika hoe jerikely ny eto hoe Sefer Torah raha misy ato. Zany hoe manometsika alina foana zany hoe izao ny fomba fijery ny fahamarinana, dia afaka midinenao koa raha afaka mijery
ty ny Wikipédia ny Sefer Torah ty efa tsika pidirina. Le Sefer Torah en hébreu, livre de Torah, ou plus exactement rouleau de Torah en pluriel, Sifrei Torah, est une copie manuscrite de la Torah ou Pentateuch, le livre le plus saint et révéré du judaïsme. Io zany dia milaza mihitsy ny hoe ny Sefer Torah dia ny boky ny Jiosy ilay tena tany aloha tranainy indrindra zany. Zay ny tena tenena amin'izay sary zay zany, araka ny voalazato zany. Dia ao anatin'eo zany no ny teny nambaran'ny Moshe, livre de Moshe, na atao hoe Pentateuch zany. Production d'un Sefer Torah eo ambany indray. Selon la loi juive, un Sefer Torah ou Sifrei Torah est une copie du texte hébreu des 5 livres de Moïse. C'est le Pentateuch. Pentateuch zany. Zay. Ka eto zany ilay atao Sefer Torah zany dia ilay boky 5 soratan'i Moshe, zay hoe Pentateuch zany. Zava-tsara amin'izay ho tsika rehetra. Zany hoe ny Sefer Torah zany misy ny original ny boky ny soratan'i Moshe. Ilay tany amin'ny taona moins 1200 na moins 1300 tany alohan'ny l'an 0. Io zany tany indrindra. Mazava ho azy zany fa raha ijery ny anarany Andriamanitra Abrahama zany tsika, dia ijery ny anarany araka ny boky ny Sefer Torah ny Jiosy io. Ary tsika manana to, Eliam manana, mandao jerevantsika to hoe nanonona an'io anarany tokoa ve Abrahama, ny anaran'io Andriamanitra io, dia iza ny anarana notonon'ny Abrahama, satria zareo ny tranainy zany. Zany hoe zay tateoriana zany mazava ho azy fa tsy azo considérena. Ny antony, raha mahita ny original ve ianao, tsy le hoe makany ny original, automatique nge zany. Ka rehefa ho any amin'ny original tsika, ny anaran'ny Andriamanitra marina original, dia aloha zay notonon'ny Abrahama sy Moshe no jerevantsika. Iza ny tonono zareo araka ny Sefer Torah ny Jiosy, satria mazava be hoe livre ny Torah dia soratan'i Moshe, vitantsika io le Pentateuch zany, io livre de Moshe, io livre de Moïse ny atao hoe Pentateuch zany, io misy an'io entre parenthèse mangamanga io, livre de Moïse na Pentateuch zany. Zany hoe ny Pentateuch zany soratra Moïse, zany hoe ny boky 5, Genesis, Exodus, Numérie, Leviticus ary Deutéronomie. Zay moa zany livre soratan'i Moshe zany, fa misy ny tantaran'ny Abrahama kosany, misy ny tenin'ny Abrahama teo amin'ny bokin'ny Genesis. Ndao tsika ary hijery ny tenin'ny Abrahama raha ny antsoan'io Andriamanitra io izy, dia iza le nantsoiny araka ny bokin'ny Jiosy, atria dia mahay an'izany daholo ny rehetrarehetrany. Amariko fa zany tsy misy fanaratsiana an'iza mihitsy zany tandremo, fa zany Elia zany dia mpamonjy olona ary mpanavitra olona, dia misintona ny olo hoe andao hitodika any amin'ilay tena Andriamanitra marina, mamonjy, manala ny fahotana ary tsy tia fahotana. Satria ny objectif an'io Andriamanitra Abrahama io dia manala olona fahotana ary mametraka olona, rendre quelqu'un parfait, zany hoe atao zay atonga olona anankiray ho parfait. Ary tia Andriamanitra Abrahama toriko amin'ity zay anarana hoe Yahva ho jerevantsika, dia lasa parfait ny olona miaraka aminy. Ary tia olona miresaka aminareo ty ny parfait voalohany eto ambonin'ny tany, Elia. Raha tsy avy zahay hiantsonareo hoe ndao hiaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama zay tena maro io, fa zay miaraka aminy tena lasa parfait rehefa avy eo ndao hiaraka aminazy zany. Zay ny anton'izao famonjena zao, satria io Andriamanitra io dia parfait. Raha tsy avy izy miteny hoe za tsy hiaraka amin'ny mpanota, tsy mila olona non parfait izy zany, tsy mila olona tsy tanteraka izy zany, fa ny ilainy dia olona tsy manota intsony. Ary zao Elia mampianatra noho ny fampianarana zao dia mitarika sy mitonanao ho lasa ho tsy mpanota intsony, satria efa be dehibe ny tsy mpanota eto ambony tany zay miaraka amin'ny Elia. Ary ianao anisan'ny antsolo, satria io Andriamanitra ny Abrahama io lazaiko anao tsy tia mpanota zany io, tsy tia mpanota io. Zay no natonga ny mpamina ny Esaia amin'ny teny hoe tsy mihaino ny mpanota zany io Andriamanitra io, ary tsy mihaino ny olona tsy tanteraka.
ho resantsika dolo moa zany fa leo dia tsy kelikely aloha dia ho porofoko aminareo amin'izay olombela rehetrarehetra fa mpanota daholo rehetrarehetra reo na misy miteny ary any hoe zay tsy mpanota dia mbola mpandainga koa ianao fa mpanota daholo nareo fa ny ateo tsy mpanota dia miantso ny Andriamanitra Abrahama hoe iava io daholo zay rehefa tsika raha ny tenin'ny Mose mikasika ny dadabe Abrahama zany vaketsika aloha amin'ny teny gasy lasa le teny gasy teo aloha amerina kely karoka an'izy teo somary jelikelytsika Genesis zao a 18 ataoko amin'ny teny gasy a dia avy eo vadiko amin'ny teny hébreu Genesis 18 zao vakitsika voalohany Genesis 18 ary nifindra ny ala teo izy ankany amin'ny tendrombohitra atsinanan'ny Betela ka nanorona ny lainy teo anelanelan'ny Betela tao andrefany Sihay tao atsinanany dia nanorona na altara teo koa ho an'ny Ava izy ka niantso ny anarany Ava tsy izy io fa i Abrahama io resahany teo a niantso ny anarany Ava i Abrahama zany ray izay Genesis 13:4 Genesis 13:4 dia tao amin'ny tany izay nisy ilay altara nataony tamin'ny voalohany izy ary dia niantso ny anarany Ava teo Abrahama ny Abrahama zany dia niantso an'ilay Andriamanitra taminarany hoe Iava dao tsika ry jery an'io anarany tokoa tsika amin'ny teny jiosy satria ty zao ohatry ianao teny gasy angio fa sy teny hébreu dao vakitsika ary ny teny jiosy zany dia vakitsika ny teny hébreu a amin'ny bokiny Sefer Torah jiosy amaky an'ity zany tsika zao vakitsika le Genesis teo a Genesis 13:4 13:4 angamba izy teo 13:4 ty zao anakika fotsiny dia fahampy antsika zany ty zao eto tsika le hitan'ilay anarana hoe Iava voilà eto zany ny teny hébreu le rangotra koa dia hito le Iava zao hito izy aleo alaiko sary dia hitanareo alaiko sary le izy opiako sary kely a dia avy teo dia transferiko aminareo amin'ny eto ihany fa tsy hoe mandeha lavitra koa fa eto ihany hitanareo amin'izay le izy ty zao a lay ina moa lay Iava zao ty io lay matotsika menamena io ty zao le Iava ty a io zao lay anarany Andriamanitra ny Abrahama io a Yod Ea Evava Ehe io zany le anarana io zao ataontsika maitsomaitso eto ambany eto ohatrany tsy dia mahatsara da mahatsarotsatro le tsoratra fa tsy manino io zany a lay anarany Andriamanitra Abrahama dia hito ny famakinana azy eto zao aloha alefantsika amin'izay ty ampidirina aloha tafiditra izy dia vakitsika amin'izay a dia ny fiantsonan'ity anarany hébreu ty Yod ty voalohany ty a Ehe ty faharoa ty a dia Vava ty manarakaraka ty a dia He dia ny fiantsonan'io a Iava zay ny fiantsonan'izy io zay ny anaran'izy io zany rehefa vakina hoe asomary azavaiko amintsika kely amin'ny teny anankiray ohatsy aloha jery tsara angamba le ohatsika mitsandeha mijery ny teniny dadabe Mose satria i Mose no efa namaky an'io anaran'io voalohany a dia aleo alaitsika avy hatrany ny fomba namakiny anazy zany na dia azakazaka makany amin'ny Mose satria i Abrahama ny antso an'io anarana io Iava io a dia dao jerevantsika koa neny Mose zany iverenantsika le ato io io le Iava teneniko anareo zany ty saingy ato moa zany le traduction le anarana misy miady hevitra be amin'ity anarana ty hoe ina marina tena famaky an'ity satria lay Iava eto zany a averiko alaina sary kely le mandeha dia hojerevantsika fomba famaky anazy a dia izay mamaky an'le nanomboka anazy nefa ny afaka amin'ny fahotana
zay ny zavatra misy zay. De ity avaty iode hevy tya ito famakinana azy ito zao io famakinana azy. De ny famakinan'io ho ampianariko atsika eo rehefa aveo iode ia de ahasa de vea de ahasa totriny ahoana ny fomba anaovanao zany ka itinga io vakika io fa azavaiko anareo fanoratana anazy zany hoe ny jiosy mantsy mamaky teny avy any amin'ny droite makany amin'ny gauche de ny famakinan'io iava zay ho ampianariko anareo mihitsy avy eo aloha jerevantsika fotsiny le sara zany hoe ty zany rehefa tena vakina am'izay ny fomba famakitsika normal de hoe ia va dosany hoe nitako ato kosa ny ohatrany hoe w de ato amin'ty aneranty tsy misy atsany io teneniko aiza ny ato ary ahoany ty fantena mipetraka dolo eo anakireo ahoany reo teny reo satria raha mio teny ava io de tsy hitaho io zavatra io de ozy ko mantsana hoe andao fa jerevantsika dolo ny dikany ary aloha ampidiritsika le mandeha zany iny de tafiditsany iny aloha de ndao atsika rijery dikan'ireny ndao tsika aloha iverina makany amin'ny mose indray de zay tsika vo iverina etotika makato amin'ty teny dadabe abrahama ty ho any mose tsika aloha de rehefa hitatsika ny tenin'ny mose de voavakitsika am'izay io ahoana famakina n'lay narana iava-teo zany dao vakitsika indray ny bokin'ny mose zany zany misy anazy nday ary ikatra ny bokin'ny exodos nidikan'le genesis aloha amin'ny teny hebreo dia bereshit ny anaran'ny genesis amin'ny teny hebreo de ndao tsika ary jery am'izay le genesis fi misy teo bokin'ny mose ao amin'ny exode bokin'ny exode moa de shemot amin'ny teny hebreo io izy io shemot amin'ny teny hebreo de ty shemot ty zany amin'ny teny hebreo exodus amin'ny teny hafa firenena amin'ny anglais exode amin'ny teny frantsay de vaketsika indray ny exodos 15 teo fa ato i mose no nanona ny anaran'ny andriamanitra ny zany exodos 15:2 de mitatsika le forme le iode sie teo fa sady mampianatra anareo zany eto ny fomba famakina le teny hebreo no mamantatra hoe iza marina ny tena anaran'lay andriamanitra abrahama ny fiatsonina n'lay anarana de alefako am'izay tsikelik alefako en général aloha de idirako tsikelikely am'izay de aza mataotra fa hainao am'izay mamaky an'io rehefa avy eo tily izy le zany le teny azy vizimrat ia ty moa zany ny transliteration amin'izy azy vizimrat ia ka ity ia ty zany no jerevantsika hoe iza ny tondrony ty ia ty fa ty ia ty zany ny anarany andriamanitra abrahama satria io nomeny voninahitra zany ty ny nentsony ty ia tya ty le nantsony abrahama zany ty tandemeko atsika eto le nentsony zany ty le nantsony de inona famaky an'ity ty le forme hitatsika teo tsy trasy kely izy fa ty tsika manomboka mamaky teny de mahazava-be aminareo am'izay izy rehefa avy eo ty le anaran'le andriamanitra abrahama zany io iode sie de inona famakiny an'io de ny famakiny an'io ao tsika aloha lefa tsika any inona famaky an'io alo lefa tsika any satria averitsika tazominy io rehefa avy eo de averitsika le mandeha inona famaky an'ty de mamaly an'izay indray ny famaky an'ty teny ty de itikatra ty ny famaky anazy ty ia ty io dongeky le alaiko sary indray aloha hoe de averiko aminareo alefako tsikelikely de am'izay nareo maharaka tsara ity ny famaky anazy ny famaky an'io de ity io ary tsy hovaina zany ny dikan'izay raha vao mahita le forme iode sesantsika de ia ny famaky anazy ia zay de alefatsika any iny zany de ho ampianariko anareo zao ny dikan'iny ataoko amin'ny tableau nakaiky satria efa ampianariko any nareo de mampianatra reo za nahitatsika nyty forme ity de zay a vao maky an'le teny anglais rehefa aveo satria mamaky an'le teny anglais tsika rehefa aveo hoe ty ny anarany ty zany misy iode de hea
de vava de he ohatrany hoe ahoana ny afantarako io anaran'io ka amaky an'izay tsika avy eo tena anarany izy io de nahita nefa antsika ity forme ity forme ty hitatsika teo ty forme ty hitatsika ty forme ty fa ity forme ty a de vakina hoe ya zay hitatsika teo zao vakina hoe ya ty forme ty zany ya le vao nyvakitsika teo zay satria tsika nahitany ty forme ty hoe iode de he de nyvakina hoe ya io noho izany zany ny famakinan'ity voalohany ty zany dikan'izay a efa vakitsika ty voalohany ty hoe iode sie ty de ty zany vakina hoe ya zao ao a de alaitsika sarina iny aloha ho azy nandray antsoratra hoe ihany famaky an'io voalohany io satria hitatsika tam'le forme tao amy dadabe mosy le namaky an'ity forme ty hoe ity forme ty a de ihany famakinan'ity de mazava zany aventsika fotsiny izy a mba tsisy erera le teny a ihany famaky an'io atsisy afaka mamaly an'izany sady hitatsika ke le hoe ia teo a de nyvakiny dadabe mose hoe ia le izy de tsy misy olo afaka mamaly an'izany koa tsy marina zany hoe iarahantsika ny tateo iny izy ary mbola ivelina atsika alaiko sarina iny zany dikan'izay de primitsika any a fa vita aloha zany anakiray iny de ia iny a de fa lansany izy iny zay zao lasa iny zay ao andray ny famakinan'le faharoa inona le faharoa kay ty ndray le faharoa ty ny faharoa ty tandemeko ny de aveo vao mamaky an'le anarana am'izay a ty zao aloha ngamba de vakitsika ia izy my strength amy teny anglisy io zany hoe ia am a force and song ary hirahirako zany and his become my salvation ary izy de lasa famonjena his my l zany izy no Andriamanitra and I will prepare him an habitation de aranamboatra fitoerana ao anazy a zany hoe ity ia ty zany a no Andriamanitra ny jiosy ia no anarana ito moa sao de tena mazava be mihitsy izy eto hoe ia io ambony io ia na hoe iode he ia de io ny Andriamanitra ty ambany ty dikany l de Andriamanitra zany izy my l zany hoe amy jiosy zany a ny Andriamanitra ny jiosy a de antsony amy anarany hoe ia lay iode sy he mazava be zay tsisy dina hevitra tso fa de efa mazava ny teny dadabe mose hoe ia ny fiantsonan'io de ina ndray ny fiantsonan'lay anakiroa farany teo zany ao tsika hiverina ndray ary any aloha verina ndray tsika am'lay ato ihany ka ena am'le anakiroa farany ndray tsika zany ito ndray atsika efa nahitan'le forma hoe iode sie saingy ato ndray moa nataony hoe yaoe nefa antsika teo vao nahita mihitsiny hoe ato am'ty transliteration ty a de tsy ahoe mihitsy ny viro hoe navoan'le katolika romane hoe iaveo izy ny katolika romane satria ato am'y transliteration dia iava ny fiantsonana azy ato zany alaitsika sarindray le izy de mihitsy ndray moa teny hoe iao a io fa tsy iava zany de vakitsika ndray le izy hoe disy koa zany sary zany fa ny famakinan'io a afetsika ndray mandely izy ore ny famakinan'ity a reo fetsika alaina sary ndray mandeha fa voakitika izy teo de zao araka nampianarako anareo azy zao oke izy ataotsika ty zao izy a ty zao le soratra zao de ny fandikanan'io zany a ity akaikiny eto ty any ity voalohany ty fa hitatsika fa iaty efa mivakitsika teo ia ny famaky an'io de ahoana ndray raha ny famakinan'ity faharoa farany ty le ato zany ty faritsatyny azy moa gauche vers la droite a de ahoana ny fanoratana an'ity le vava sy vava lavalava ehe ahoana ndray ny famakinan'io de ny famakinan'io zao zareo a de w a h de eo le natonga adolo amy teny hoe oa fa tsy oa famaky an'io fa va amy jiosy ny jiosy de mamaky an'io hoe va ohatsy refa tsy aloha zay teny zay hoe aiza manamarina fa amy jiosy ny w a
de ve ny famakinana azy ianao ndray atsika jery ina moa karazana encyclopédie akaiky amin'ny Wikipédia ny jevantsika anazy a somary jery taratra an'izay ndray tsika zany ndao tsika jery kely taratra an'izay sary zay moa voadikako sa mbola ao apidiko le izy a de ndao tsika jery encyclopédia mitantaran'izay ina moa hoe vava ny fiantsonan'izy io a somary jery kely fikaroana aloha amin'ny teny jiosy le izy a hoe ahoana ny famakinany W eo amin'ny jiosy teny jiosy tena nanao fanitsinany teniny fa ny famakinana ny ina moa ny W amin'ny jiosy a de tena vava na hoe ve ny famakinana azy ho jerevantsika ato le izy a fahitako le izy zany azo nareo ampidirina am'izay ity a dia Wikipédia na te Wikipédia moa zany de ny mpikaroka maneran-tany manam-paiza maneran-tany zay mpanao ny fikaroana mombany amin'ny teny amin'ny chiffre amin'ny lettre hoe ahoana fomba famakina ny W izy zareo a de ny famakina ny W izy zareo a ty tany amin'ny taona moins 200 tany a ary zareo Sophère Jiosy no nohatra an'ity Sophère Jiosy de hoe Sophère de le mpanohatra ny Sefer Torah ena te hoe Sophère am'zareo de reto mpanoratra ireto a no nanao fanambarana tany amin'ny taona moins 200 io hitantsika io tany amin'ny taona moins 200 tanoany talohan'ny l'an 0 zay reto hoe BCE zany talohan'ny le BCE zany l'an 0 considéran'io a de talohan'ny l'an 0 zany ny daty a moins 200 de namoaka fanambarana ny jiosy maneran-tany tany amin'ny taona moins 200 tany fa ny famakina ny lettre W am'zareo a de tsy W hoe o fa ve ny famakinana io any am'zareo any ary tsisy afaka iady amiko izy ny tompony teny de tsy hanao hafa firenena kory ny andeha maly an'zareo fa adalàna zany aty izy koa manana ny cultureny ary manana ny civilisation zay hitantsika eto zany lay vava ty zao lettre vava teo nresatsika teo hoe vava ny anara izy io amin'ny teny hébreu a de mampiandra le teny hébreu de mamay mamaky teny hébreu tsika tany de mahafantatra hoe marina ny teniny Elia ambassadeur ny Yahosoa fa tena ve ny fiantsonana io zany le vava lettre hébreu izy io atao ambony tsika mahita hoe aketsika Israel description of that followers pronunciation of moderne standard Israel hébreu zany hoe ty zany ny fanitsina ny teny hébreu zay ny disoiny olona de nahitsiny zareo zany hoe filazana description zany filazana ny fitenenana mikasika ny prononciation araka ny fanitsina moderne standard ny teny hébreu zay prononciation zany izy ty io mazava-be sotra hoe prononciation io raha tsy mety eny angitsy anao de fanazaveko tany hoe ny fanononana ny teny hébreu a araka ny fanononany hébreu anazy standard mihitsy moa ny filazana azy a Israel hébreu io lettre hébreu zany izy ty Israeli hébreu zany hoe teny hébreu zany izy ty a de nanao fanambarana ny hébreu zany fa tsisy afaka iady aminazy fa izy manana ny teniny ho ay ohatra anao zao malagasy manana fomba fiteninao eno ka rehefa zareo azy idiranao ny fiteniny mahafantatra ny tokony ataony amin'ny teniny izy ka rehefa izy namoaka etiny fa makinay io de tsy idiranao lalina zay mpanazy zay ary zay olona nanaraka an'izany fitsipitenenany zareo zany a ka nandeha mahitsy a tahaka ny Eliatra de miteny hoe zao ny famakany io a de tsy manota intsony zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io zay mantsy ny objectif lasa olona tanteraka tsy mety manao ratsy intsony satria mahafantatra le anarana marina rehefa hainao le anarana marina de tena tsy manota intsony ao aorianan'izay io a le lettre vava de io le soratra vava hitantsika io a de io le hitantsika fitenena zay vava de fomba fanononana io zay ve azy ny vogue zany hoe ve ny famakiny izy io zany ato mantsy ny prononciation ato ambony ato hitanao ty prononciation approximate western european equivalent zany hoe mitovy amin'ny fiteniny européenne ka ny européenne rehefa mety hoe vogue de vogue ny fiantsony anazy c'est un lettre V
donc io zany ny fiantsony lettre vavy amin'ny teny hebreo araka ny nanonany Abrahama sy Moshe anazy de v ny fiantsonana an'le w iny fa tsy w ohatra ny nataon'ny sasany fa tena v directa mihitsiny raha izay jery encyclopédia anakaiky ndray tsika aloha Wikipédia anankiray satria hitantsika izy fa Wikipédia io eo ambony io hébreu alphabet wikipedia.org eo ambony io zo hitantsika tsara wikipedia.org zany zay hébreu alphabet de mazava tsaranao zany fa resaka alphabet tia araka ny alphabet hébreu de jerindray tsika Wikipédia anankiray indray araka an'izay sary zay jerevantsika indray ato ambony ato mbola misy Wikipédia anankiray izy ty koa zany tany amin'ny taonina mbola tany amin'ny moins 200 ihany koa ty ary izy ty izy de navoaka an'zareo tao anatin'ny système photo cananéanna, phénicianna, ramianna ary hébreu zany hoe ity fanononana ny teny hébreu ty zany de aventsika tsara eto alphabet hébreu lay ty araka ny Wikipédia foana iry ambony hoe wikipedia.org eo amban'le hoe Andriamanitra Abraham io wikipedia.org hitantsika io zany hoe teny jiosy zany izy ty de l'alphabet hébreu zany tena alphabet consonant zany hoe abjad de ato ambany eto am'izay tsy zany ijery am'izay tany amin'ny taona moins 200 talohany l'an 0 indray niseny izy io de hojerevantsika indray ny fanononana azy tamin'izany fotoana zany de hoana ny fanononana ny lettre v de andao jerevantsika ato indray izy ny fanononana ny lettre v io zareo de ty indray le vavy ty io le vava o WAW de hoana ny fanoratana anazy ny fanononana anazy io v mivaravara be io fanononana anazy v de ndao jerevantsika ato ambony ato hoe phonème ny phonème zany de son an'le izy mihitsy ato hoe phonème hoe rehefa miantso an'io no io anao de ohatrany ahoana no an'io de hoe v tena v mihitsy v fa tsy hoe o fa v va zay izay le hoe napetrany ato zany ny phonème an'izy io v mivaravara be io motoka fahitanao ndraiky io v io zany ny fiantsonan'le vavy io v de io le vava io ny phonème an'izy io zany nany rehefa tononona amin'ny vavasinina eny izy de v ny fanoratana azy araka ny Wikipédia zany hoe tsy misy olona mahazo mamaly tsony fa ny vava de tena v mihitsy ny fiantsonana azy ndao ry ivahinantsika am'izay ary le teny hébreu nefa jerevantsika tany aloha teo zany ivahinantsika am'izay izy satria efa nalaintsika sary le izy de melony akatsika sary anazy de leo zany anoratra aloha soratako mihitsy le nampianariko anareo teo de fafatsika aloha ty zao de aventsika soratana am'izay le izy daoarany ty zao le voalohany yoda de he de ny famaky an'ity izy ny jiosy le voalohany ty zany tia toko eto ambany eto zany ny famaky an'ity de ty zany i de ny famaky an'ity ahas zay ny famaky an'io toko tsotsotra mihitsy izy donc zany rehefa tambatra le izy de tena soratantsika amin'ny normal de lasa mivadika hoe ya soratantsika eto am'izany hoe ya zany ny famakinan'io ya zay mazava zay io zany ny dadabe Moshe ny antso an'io de tsy azonao lavina fa rehefa mahita ny forme io anao zany de ihany fiantsony dadabe Moshe an'io de tindray ary am'le W aloha raintsika sary ty aloha de nefa tsika any iny de efa afaka mijery an'iny nareo rehefa avy eo de nefa tsika any iny zany io le iafa tafiditra amoaka sary indray tsika zany lay WAH fa ventsika soratana foana aloha izy efa teo mba ho famarinana amin'ny fampianarana anareo petraka tsy le yoda de hea de vava de he ahoana reny fanonona an'ity de tsika teo nahita tsara fa ny nanonona ny zareo hébreu an'io de nataony hoe WAH zay ny voasoratra atao anatin'ny transliteration
dia ny hebreo nametraka mihitsy ny fanonana nyity ve tya vo hitantsika teo mihitsy ataontsika maintsomaintso tsara mihitsiny a ity ozy izy ny famakina an'ity dia ve no zany zany a rehefa mamaky an'ity zany tsika de lasa hoe vea de a de as zany hoe ny famaky an'ity zany dia va ataontsika normal am'izay satria tsika mamaky de gauche vers la droite normal de va zany dikan'izay va atambatsika am'izay arany satria ny famaky an'ity ozy ny hebreo va de apitsika an'ity am'izay apitsika an'ity am'izay eo anolonany a ity nefa ny famakina an'ity a ozy zareo hebreo de atao hoe ya grec as ya de rehefa atambatsika zany ny ya de ny va de io ny mamoaka hoe izy am'izay no avoakany ataontsika mavomavo ya de voalohany zany le eo de c ary va vas io le yava antononony dadabe mosea ya yava zay hitatsika zao le fanonanana ny 4 lettres hébreu les 4 lettres hébreu zany hoe anarany hébreu zay miteziny anarany Andriamanitra ny Jiosy Abrahama io Andriamanitra Abrahama satria Abrahama no nanonana io anarany hoe yava io de ny fanonana an'le lettre hoe yod e vava e ozy ny hébreu de yava ny fanonana io de tsy misy hafa firenena mahazo manovany zany satria zareo tompony no miteny azay dadabe Abrahama ny antsony io Mose ny antsony io de ny anaran'le Andriamanitra manala ny fahotanany Jiosy mahatonga le olona tanteraka ary tsy mahay manota intsony yava no anarany ianao zany rehefa teo afaka amin'ny fahotana tsy hanota intsony ary tsy teo vereny amin'ny fahaverizana mandrakizay de manatonany io Andriamanitra Abrahama yava io satria sady nantsony Mose io nantsony Abrahama am'izay io nantsony izy mianaka ndao tsika hiverina amin'ilay raitsika sarindray tya raha misy maniry ny fampianarana moa de efa raitsika antsoratra iny efa tsika niany iny zany verina am'izay tsika zany am'le tena soratra hébreu dao ary Exodus chapitre 15 verset 3 Exodus chapitre 15 verset 3 de zao ndray moako zany ny fandehan'le teny eto zany ny famakina ty teny hébreu ty zany io zao le teny hébreu ty zao le terme hoe yava de jerevantsika inona mivaky n'io teny io yava ish milshama yava shmo de jerevantsika ny dikan'io ato ty moa zany le fandikana teny diso nataon'ny katolika romana nataony hoe Yahweh ny anarany raha tsy mexiste zay terme zay zay natonga ny hoe efa nesorony zareo anatin'ny baiboly zany terme Yahweh zany satria tsy mexiste ao zany de zao ny teny ato hoe yava izy manovoa adiako amin'ny teny malagasy de hoe yava dia lehilahy ho amin'ny miady mpiady izy zany dikan'izany yava izy his name yava ny anarany to moa zany hoe dika teny diso to ny avy eto satria tsy izy ireo dika teny katolika romana reny de tsy raisitsika fa satria nadika avy amin'ny teny katolika romana mandika teny io fa ny original tiany original teny yava is milchama yava shmo original fa transcription fa transcription mbola tsy complet de zay natonga anazy ny complété ke zao ny tena fiantsonan'io ary zao ny tena anarany io amin'ny Jiosy de dikany shmo anarany zay mahatonga anazy hoe nakory nandiso an'io samy nandiso ny protestanta nanao hoe Jehova katolika romana nanao yave de samy lasa mpanota dao izy rehetra de tsy haiko zany le anareo na mba inona ny etsonareo any samy manontany tena dolo nareo any hoe iza le natsonareo zay miantso any Andriamanitra Abrahama samy mamadibadika ny boky soratanareo any nareo rehetrarehetra fa ny bokyny Jiosy de milaza sady afa-pahotana sy tsy manota intsony zay miaraka amin'le anarana ny teneny dadabe Abrahama sy dadabe Mose ny anarana ny teneny dadabe Abrahama de yava ary ny fiantsonan'ilay ray anaran'le ray amin'ny voalohany hoe Yod-C de hoe ya de zay no mahatonga ny anaran'ny io Andriamanitra Abrahama io hoe yava ary zay niantso an'izany anarana zany de lasa tanteraka daoly ary lasa tsy mahay manota intsony ary zay ny planio Andriamanitra io tena izy ho lasa tsy mpanota ny olona ho lasa tanteraka ny olona ho lasa olo-marina le olona tena manana ny fiainana manak'izay anjaranao zay maheno anary aloha zany zao mieritreritra
mbola hanompo Andriamanitra tsy izy venao, mbola hanaraka Andriamanitra diso anarana venao. Zay na tonga nanome an'le daty teo, zay na tonga nanome an'le daty teo hoe jereva am'izay le anareo izy natsoanareo any. Nanome daty aho zao ho an'ny Sefer Torah-ny Jiosy momba ny Abrahama, momba ny Moshe. Dia nanome daty koa dia samy mandray resona amin'izay satria samy nandiso daholo angeny ireo olombelona rehetra. Nanome daty koa ny bokin'ny Silamo, hoe tany amin'ny taona plus 600 vao navoaka an zareo. Dia iza zany no anaranao raisitsika zany raha tena hivavaka marina ianao. Dia valiny raha tena hivavaka ianao, andana miverina ny original, dia ho afaka amin'ny fahotana ianao, tsy hanota intsony ianao, ho lasa parfait ianao ary araka amin'io Andriamanitra Abrahama io ianao. Zay zany ny lesona antsika androany namantatra hoe iza le anaran'ny Andriamanitra Abrahama tena marina, fa ny ankoatran'io dia tsy izy daholo. Dia mazava ho azy ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama tena marina dia Yahweh. Ary nantsoiny Isaia io any amin'ny Isaia toko fa misy 24:4 ngaminy izy. Isaia 26:4 mosa 24:4 tsy tadidiko tsara izy. Isaia hoe natsoiny Isaia mpaminany mihitsy izy io. Zay vako rahato le izy. Isaia 26:4 le izy fa tsy 24:4. Isaia 26:4 mijerevantsika kely bokin'ny Isaia toko fa 9:20 dia voateny ato mihitsy araka ny transliteration sy ny phonème zany mazava ho azy miaraka amin'ireo. Isaia 26:4 ao amin'ny bokin'ny Sefer Torah-ny Jiosy. Sefer Torah-ny Jiosy dia vakentsika ity io izy io. Io zany le rangotra koa ny Jiosy io io ilay soratra Jiosy io, fa tsika tsy andany ihany rehefa misy dikateny to akaiky ito dia aleontsika mandika an'le dikateny. Abitro va Yahweh adeyad kibia Yahweh. Io izy io fa mitambatra tsara io Yahweh. Tena mazava be mihitsy io. Tena ny anaran'ny dada Yahweh zany dia hoe Yahweh. Ary tena miaraka tsara izy io. Io rahantsika mahita be nyvandavanao hoe araisiko soratra hoe tena ny fiantsonana azy dia tena atao hoe Yahweh mihitsy izy. Rahantsika nahita teo nao ke jevantsika tsara le soratra io tsika hoe Yah zao ty dia nitohiny ty Yahweh. Ito le soratra ito kade dasikely fa disitsika alo le to alefa am'izay tia aniny mitafiditra any iny dia ty le soratra zao tia io tanareo io zao le Yah ty ambony ty ambony ty zao le Yah io ampovoany io izy io dia midina atao ambony satria droite vers la gauche dia ty le toy ty Yahweh ty ambany ty io zany le Yahweh fa tena milahatra tsara mihitsy. Dao alaiko sary dia mihinanareo dia hitanareo tsara fa hoe tsy tanainga izy zany dia ndao metsika hoe tena fiantsonana azy mihitsy ny hoe Yahweh io zay ty zao le Yah ty io le Yah dia ty nitoy rehefa avy eo io nitoy Yahweh zay. Dia hitanareo tsara fa tena anarana fiantsonana azy mihitsy le hoe Yahweh. Ka zay ny anaran'le Andriamanitra Abrahama Yahweh no anarany. Dia matoka zany fa voaraintsika amin'izay le hoe ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama izay tonoiny dadabe Moshe ary nomeny Elia teto amin'izay ny fanazavana ny anarana Jiosy izay tena mahatonga olona parfait ary non pécheur non sineur, ane tsy manota intsony dia izany anarana zany no antsoina hoe Yahweh Andriamanitra Abrahama. Io zany rehefa tsy niantso an'izay ianao dia diso io Andriamanitra anao io. Niantso Andriamanitra tsy izy ianao ary voafitaka ny teny izy dia ifitiavana moa ny Elia miantso atsika sady misintona atsika iaino hoe jereva Andriamanitra Abrahama io fa io le tena mpamonjy io. Dia ho jerevantsika amin'izay hoe rehefa niantso an'io ary dadabe Abrahama sy dadabe Moshe, tany amin'ny taona hoe 1000 tany ho any mahery tany, tsisy talohany,
ny bokyny Islamo zao tateoriana plus 600 taty taoriana elabe zany, tena taoriana elabe. Fa ny bokyny Giuseppe Torah kosiny a tany amin'ny taona -1500 -1800 tany hoany, zay zany ny traneny indrindra. Ka raha izay ny traneny indrindra, lazaiko anao zany tsy azo toerina zany le teny dikan'izay fa ny marina zany dia ny tenin'ny dadabe Abrahama sy dadabe Mose, ary ny antso an'io Andriamanitra io izy mianaka tamin'ny anarana hoe Yahva. Vonjerevantsika teo zao zay ahitantsika teo. Nge nampikely an'izay teny zay hoe faranako anazy zany amin'izay mba afapo tsara mihitsy nareo a nanao jerikely amin'ny dikateny gasy aloha dia zay ho avantsika rikatra amin'ny teny manaraka izy a somarikaloka kely a. Atao amin'ny aiza moa zany Genesis 21-23 oke tsika jeren'izay Genesis 21-23 zay Genesis 21-23 na hoe Bereshit moa zany filazazy atao amin'ny Genesis 21-23 mbola toin'le teny teo apiko zany le izy. Genesis 21-23 dia hitatsika ato fa tena ny antsonarany Andriamanitra mihitsy izy a amin'ny anarana hoe Yahva. Renaka izany le izy teo. Vingtième 33 ny jerevantsika fa tsy 23 21 33 ny jerevantsika kely azafady indrindra ho an'izay manaraka fa 33 le izy fa tsy 23 21 33 ngaman'izay 33 iaty izy ty indray le rangotra koa ty dia io no anaran'ilay Andriamanitra Abrahama zao io mipetraka eo ampovoany io le iode he vava he io le alphabet hébreu Yahva zany anar'izy io. Hitantsika tsara hoe ao amin'ny Genesis 21-33 dia mbola miteny mihitsy hoe Bereshit Vahita Eshel Biver Shava Vaikrasham Bishem Yahva Eloham Elolam safady indrindra io le terme hoe Yahva foana zany hoe i Abrahama zany dia tena niantso mihitsy ny anarana hoe Yahva. Aveka tsika indray amin'ny teny anglisy adivoko aminareo and Abraham planted a grove in Beersheba and called there on the name of Yahva the everlasting. Any hoe niantso ny aran'Andriamanitra rehefa nametraka zavatra atao amin'ny toerana anankiray io zany ataontsika malakilaky ny dikateny satria asa lavitra ny teny zany. Zany hoe eo zany tsika dia mahita mihitsy ny hoe i Abrahama dia tena niantso ny toko sy andininy telo zao no meko anareo teo atao amin'ny Genesis 12 dia Genesis 13 dia tena hoe Genesis 21-33 ny farany hoe tena niantso n'io Andriamanitra io izy tamin'ny anarana hoe Yahva. Ny Andriamanitra i Abrahama zany zay tany amin'ny taona -1900 sy Mose tany taona -1200 -1300 tany any dia tsy izy anaran'le Andriamanitra ny fa Yahva. Rehefa tsy izay zany dia tena diso ianao ary manekena ho diso satria manino famonjeny ty fitiavana anao vonjena ty tsy resakina fa hoe andao vonjena ny fanahinao. Rehefa teo vonjena zany fanahinao dia maiza menao zay. Rehefa tsy teo vonjena ny fanahinao dia aza rina dia vita. Fa ho an'izay olona mitady famonjena maiza meno ny tenin'ny Elia fa famonjena nataon'ny Elia anavotra anao. Nijerindrentsika manaraka zany hoe dia inona ny toy izay satria rehefa ohatra anao zany ka manaraka an'izay tenin'ny Andriamanitra Abrahama zay dia nakaiza io Abrahama io no niresaka rehefa avy io Andriamanitra Abrahama io niresaka anakaiza izy io ary aiza ny teny inona farany, iza ny tokony menona amin'ny farany zany. Ho resantsika indray zay manomboka amin'ny fampianarana manaraka zay efa tsy hoeninareo mety ho rapitso mety ho ravaka pitso fa teo zany dia fandeha dia enotsika indray toy ny hoe nakaiza izay dadabe Andriamanitra dadabe Abrahama zay nakaiza iza no mitondra n'izay mbola famarinana zay aiza io Andriamanitra io zany
niaraka amin'ny iza io Andriamanitra Abrahama io dia antsika moa fa niaraka tamin'ny Mose dia ahoana zany ny toyny raha amin'izao vanantsika zao aiza no ahitana an'io Andriamanitra Abrahama io dia valiny miaraka amin'ny Elia izy amin'izao dia zay zao toriko aminareo zao fa mandrapatonga aty amiko aty ho jerevantsika mihitsy ny famarinana ho alefantsika tsikekely fa tandroantsika zao mahita tsara mihitsy hoe i Abrahama dia manana le Andriamanitra antsona ny anarany hoe Yahva ary ohatr'izay koa Mose Yahva atao Mose moa nafatany hoe Yahva fa atao amin'ny Abrahama mbola Yahva ny antsony anazy fa atao Mose vao nataony hoe Yahva ary ny mpaminany ny antso hoe Yahva zay vao tena mazava tsara zany sary ka mirary soatsika rehetra samotainao soary samby arafady dolo hoe fantatsika rehetra maneran-tany aty famonjena maneran-tany zao rehefa ny Elia zao mamonjy ny rehetrarehetra na Israeliany ianao na Araba ianao na Anglisy ianao na Vietnamiany ianao na Sinoa ianao na Amerikany ianao na Afrikany ianao ho an'ny rehetra ny famonjena Elia tonga amonjy Elia tonga navitra Elia tonga hitondra ny famonjena ho an'izay maniry ny hovonjena ary tsy anaiky tsony ho vonony devoly fa mba ho avitra amin'izay aza matahotra tonga ny famonjena antsika tsy misy tokony atahorana tsony fa velona zany Andriamanitra mahery Yahva zany ary zany ny maniraka ny Elia ankehitriny misolo tena azy mivantana Elia ankehitriny tongava ianatona ny dada Yahva ho famonjena ho anao zay ny tenin'ny Elia ary voninahitra ho an'ny dada malay Yahva voninahitra ho koa an'ilay mpamina ny faran'izay ny rany ho resantsika mihitsy ny momba ny mpamina ny farany io ary ny mpamina ny faran'izay ny rany io dada malala Yahva io ny anarany dia Yahoshua ary ho jerevantsika mihitsy ny hoe iza io Yahoshua io ho tonga any mantsy tsika ahoana ny teny nambaran'io dada Yahva io inona ny tenen'io Andriamanitra Abrahama io ho jerevantsika dia satria ny tanjona ho afaka amin'ny fahotana ary ho tsy manota intsony ary ny olona hitanao mitoreto Elia ilay olona tsy manota intsony eto ambony tany ary ilay olona tanteraka noho ny amin'ny fiarany amin'ny dada malala Yahva andao hiaraka amin'ny Elia ianao voninahitra ho dada malala Yahva ary vavakitsika sotrapetsaka dada malala Yahva ny amin'ny teny izy nomenao fa ny teny nomenao tena fitiavana ary famonjena mampisaintsaina ny olona rehetra eto ambony tany hoe ho aiza ianao Elia mangataka dada malala Yahva aza vela vonony devolontsony ny olona fa ampy zay be zay efa maty leona tsipondreony amin'ny elo any zay vonjeo ny olona dada malala Yahva zany ny angatany Elia amina hamonjy ny olona ary hanavitra ny olona ary iaino ny tenin'ilay mpamina ny farany izay mbola ho azy avy akoatra amin'ny Tsipriany mihitsy ny hatsarany zany mpamina ny farany zany Yahoshua manana dada malala Yahva maneho ny voninay tao sy ny herinao amin'ny anarany Yahoshua halleluja amen dia mirary soantsika rehetra samotainao soa ho amin'ny fitohizany fampianarana amin'ny manaraka indray veloma tomboka